ay tokoa fa miova ty fiaigna ay. Manam-potoagna zahay hanoa ay ka ty velotegna ay, ty famboliagny. Avy eto Anarafaly, zahay mpisiraka an'ireo poste avancé na gendarme. Tena faly ny vahoaka satria handray an'le filaminana ampahatsorana fa eo akaikinay zao le gendarme. Zay no tena zava-dehibe ary akasitrahana an'ireo mpitondra fanjakana nanome ary nanome anay an'ity poste gendarmerie fa zahay taloha nandeha tany efotaka 32 kilometra miala eto zany efotaka de any no maka gendarme raha misy olona satria betsaka ny fahavalo teto taloha fa raha amizao zahay dia faly fa vona handray an'ireo gendarme ho tonga eto mba ho vita soamatsara ity ka gendarme atao eto ity. Ao koa ny hôpitaly. Sahorana ny hôpitaly satria any Ambovombe zahay no mitsabo tena raha ohatra misy marary any Amboasary. Manao location de sahirana zahay ary tsy manana am'izany mandeha sarety mandeha tongotra andeha hitsabo any Ambovombe. Ka tonga aty zao le hôpitaly ary izy eo fa mandeha tsara de faly zahay no mandray an'io fa vosotra afaka salama tsara zahay satria misy an'ireo hôpitaly zay najoro eto aminay. Tsy ho tonga any Ambovombe tsony zahay fa eto ihany no mitsabo, tsy ho tonga any Amboasary tsony. Zany no isahorana ny mpitondra fanjakana zay filohan'ny fanavaozana ary ireo mpamatsy any Pikasy Badya. Zany no isahorana nanome anay an'izao ka gendarme, hôpitaly. Zahay henan'izao olo nafindra eto Anarafaly. Fe faly zahay henanake zao sa fa zahay taloha tsy nisy nampianatsanaka zao fa tsy nisy lakilasy fa tamivohitsy ey avao. Zahay henan'izao faly satria hahita lakilasy vao hampianatsanaka amin'ny fotoan'andro henanake zao. Faly fo mihitsy ty nitongava lakilasy eo eto hianara tiana ay. Tiana ay hinany zao fa tsy mianatsy lavitsagny fa antoeragny eto avao. Afakolagny zahay amy ty fanesiagna azy, ty fiarovagna azy amy ty loza fa satria fa mariny anay magnatogna anay antoeragny etoa ny fampianarana. Magnaraky zay hita ay tokoa fa miova ty fiaigna ay. Manam-potoagny zahay hanoa ay ka ty velotegna ay, ty famboliagny. Zay amy ty tany ay malalaky be toy. Magnaraky zay koa mbo manolotsy fisaoragna anareo avao koa zahay amy ty rano zay mbo hamboarigny etoa. Magnampy anay tokoa amin'ny fahadiovagny amin'ny hampesa ay andavanandro. Ny raha tsika nahita teo fa iny Anarafaly iny dia misy ihany koa mbola asa zay ho tanterahany tetikasa amin'ny fametrahana an'ireo tokantrano sahirana ara-pivelomana. Izay eritreretina eo amin'ny 90 no afindra avy amin'ny commune telo manodidina Anarafaly no Anjamahavelo, Anarafaly sy ny sisa ao anatin'ny commune ny Fotaka moa zay rehetra zay. Dia ireo tokantrano sahiran'ireo dia ometsika trano sady ihany koa
omena tany zany eo amin'ny 2,000 metatra toradro ahafahan'ny zareo mamboly. Dia omena azy ihany koa moa araka an'izay zany ny resaka fiompiana madinika, ny akoho vorona arolo zany ny ondry sy ny osy, ahafahan'ny zareo miady zany sy mitrandraka ny zavatra omena izay mba ahafahany manatsara ny fahampiainan'ny zareo. Aorianan'izay tsika dia hitantsika ihany koa zany avy amin'ny lalan'ny rentrées iny fa misy ny asa hafa izay sahan'ny tetikasa ampikasy, ohatra mifanaovana an'ilay banque alimentaire izay nijerena teo Ranompiso. I banque alimentaire io dia manana ny capacité 250 tonnes ny capacité, ary iarahan'ny fanjakana sy ilay union hafitra zany miaraka ny fitantanana amin'izay banque alimentaire izay misy ny fanarahana iarahan'ny zareo atao amin'ny union hafitra miaraka amin'ny PAM. Ny antom-pitsin'ny banque alimentaire moa zany dia ahafahan'ny fanjakana mitahy vokatra ary mamoaka an'izay vokatra izay rehefa tonga ny fotoanan'ny fahasarotana zany ara-tsakafo amin'ny faritra hitantsika izay. Eto indray tsika eto Sonerana dia mahita an'ity le magasin de stockage ty, trano fitehirizam-bokatra. Misy anankidimy amin'ireto no ataon'ny tetikasa Pikasy zany. Ao anatin'izay ny teo Karamena, ny taty Manambaro dia misy ihany koa zany ty hitantsika eto Sonerana. Misy ny any Vorona ao amin'ny commune Farantsa ary misy koa ny any Mahatalaky. Io trano fitehirizam-bokatra ireo dia mitovy daholo izy rehetra, samy mahazaka 100 tonnes ary omena tanteraka ny union ny groupement an'ireo tantsasany le organisation paysanne ny fikarakarana an'izay. Misy ny fampitaovana ataon'ny tetikasa ho an'ireo banque alimentaire sy ny magasin de stockage izay nresantsika teo.